Miaraba tokolasy topovavy ho anao izay manaraka ity fandarina miara-manonja eto amin'ny MBS fahita lavitra sy radio ary ny radio Mada ity. Androany fa 7 volana febroary 2024 sy 2024. Ity ampiandohana dia mitondra ny teny fialantsiny aloha zany ho antsika rehetra mpanaraka ny fandarina satria dia tara tsasakady mahery be izao ny fanombohan'ny fandarantsika. Ny antony dia avy tany amin'ny toerana lavitra no niazakazaka hanatanteraka ny fandarina ny tenanay noho ny adidy aman'andraikitra efa niala aloha ihany tany fa mafy be le fitohanana dia mbola nikarika lala masaka samy hafa ahafahana zany mamonjy ity fandarantsika ity dia anaovana ny fialantsiny satria betsaka aminareo ny efa nandefa mesazy tao amin'ny famelakafatra someso tany amin'ny afatra miafina ny antso sy ny sisa rehetra tany zany mba ahafahana manamarina ny amin'ny hoe amfiry dia ahoana misy satsisy ny fandarana dia atreto hatramin'izao dia zahantsika misy foana zany fandarana zany ary tsy ho tapahantsika satria dia everitsika fa ilain'ny vaoaka ny mahalala sy mahafantatra ny fandarana sy ny zava-baovao izay zaraintsika ato anatin'ny fandarana. Manao zany eto antoerana sy any ampitahan-dranomasina dia arabaiko manokana manaraka ty fandarana ty indrindra ho anareo izay tratranay ampisakafoana satria ora fisakafoanana, ora fialan-tsasatra, ora fiomanana amin'ny fidiran'ny tapany faharoa eny amin'ny birao samihafa ihany koa izao ora amiray sasany maherenina minitra izao dia arabaina sady asaina ianareo anaraka izany fandarana izany no anterino ihany fialantsiny satria dia tara minitra maromaro mihitsy ny fanombohan'ny fandarantsika. Ny fandehan'ny fandarantsika dia tsy tafaraka amintsika ihany koa androany sy olo-mamboaka ny Madagasikara sy renan'ilay mbolaina satria mbola lavidavitra izy any amin'ny adidy aman'andraikitra maro samihafa fa hisy vahiny rehefa aveo izay avy amin'ny RFM na anteny mera ny ray aman-dreny sy ny foko eto Madagasikara izay ampitarika an'izany Andriamatora Kotondrasoa Noël dia rehefa aveo hidirantsika ny vahintsika zany fa ho an'ny vaovao maro samihafa aloha zany ho an'ny etantoerana sy any ivelany dia tsara ihany zany mifampizara ny vaovao izay fantatra sy tokony ho tsapandrehetra satria dia nandritry ny andro maromaro zany zao dia dibo-drano Madagasikara ray manontolo any amin'ny faritra Atsinanana, faritra Analanjorofo, any amin'ny faritra Atsimotsimo ihany koa dia dibo-drano izay manamorona ny ranomasina zany satria betsaka ny lotsakorana. Eto Antananarivo sy ny manodidina zany dia tena dibo-drano tanteraka mihitsy ary tsy tafavoaka ny rano amin'ny faritra Iva dia miparitaka any amin'ny tambajotitra sosialy any ny sary ary betsaka no menimenina. Betsaka ihany koa no mitondra ny fanazava-kevitra ny amina hoe tsy ampy fandiniana lalina ihany ho an'ny vahoaka satria variana anatina fasiaranana tsy afaka manohitra tsony amin'ny retsangan-javatra izay misy zany indrindra moa zany amin'ny hoe fantoran'ny mpanambolan'ny tany eto an-drenivohitra, indrindra ihany koa ny amin'ny hoe inona ny tokony fitakiana foto-drafitrasa hahafahana zany mamoaka ireny lalan-drano sy manetsina ny tatatra ireny dia tena dibo-drano manodidina zany. Samy nahita ny rehetra fa nareo fiarakodia aza dia sahirana mivoaka tamina lalana samihafa teto an-drenivohitra tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo. Izany rehetrarehetra izany moa zany dia fa tsy atao hoe mahagaga intsony satria dia goragora ny fitantanana Antananarivo renivohitra, tsy ny resaka fivoahan-drano any manahirana sy ny hoe dibo-drano ny tanàna Iva fa ny olana ihany koa dia eo amin'ny resaka lalana zany izay ahafahana mifamezivezy potika tanteraka ny akamaroan'ny lalana eto an-drenivohitra zany. Tsika moa tsy hitanisa tsony ny olona mifako sy ny rehetrarehetra fa izany rehetrarehetra izany no manaingo ny tanàna Antananarivo. Efa nivakintsika teto ny fanadihadiana nataon'ny gazety boky amerikana Forbes izay maneho ny laharana ho an'ireo firenena na ho an'ireo tanàn-dehibe 520 maloto indrindra eto ambonin'ny tany dia voalohany amin'izany Antananarivo ary raha natao ny filaharana maneran-tany dia fahatelo i Antananarivo izay capitale de Madagasikara izany. Anjarany rehetra no misaintsaina ny amin'ny hoe mendrika sa tsy mendrika ho renivohitra Madagasikara ary anjarany rehetra ihany koa no mieritreritra ny amin'ny hoe izao ve no sahaza an'ilay renivohitra Madagasikara fa anjarany rehetra koa mandeha lavidavitra ny fomba fijery ny amin'ny hoe izao ve sisa
ilay Madagasikara ny adivana ny rokalokana ary averinrehetra fa tokony anina ny toerany eo amin'ny sehatra maneran-tany amin'ny sehatra mahafinaritra daholo noho ny irenrehetra kanefa dia hitantsika ny zava-misy sy ainana ankehitriny. Nanomboka tamin'ny omaly ihany koa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia mandeha ny fivoriana ny Addis Abeba any, fivorian'ny vondrona afrikana ary andraisan'ireo firenena izay mpikambana atao anatin'izany vonina afrikana zany, fa misy ihany koa rehefa ireo firenena izay tsy afaka manatrika izany. Fantatsika ny zava-misy tany Mali, tany Gabon, tany Tchad, tany Niger, tany Burkina Faso de tsy afaka manatrika tany Guinea reny firenena ireny zany satria voasazy ny olay hoe trangam-panongana mpanjakana araky ny nambarana teo anivon'ny Union Africaine zany. Isika moa matetika mpanatrika ny fivoriany ity ary andiha fa 7/30 zao ny fivorian'ny Union Africaine na ny vondron'ny tany afrikana zay anisany mametraka ho zava-dehibe zany amin'ity fivoriana ity ny tranga nisy ny ainany firenena. De mandinika ny tranga any Senegal ihany koa ny vondrona afrikana sy ireo raharaha mafana aty Afrika sy ny manodidina izany. Mary hilaza ny heviny ihany koa satria miara-miasa amin'ny PNUD ny Union Africaine zany eo amina resaka fandaminana ara-politika amin'ny fiainan'ny zao tontolo zao indrindra aty Afrika. Rehefa miara-miasa amin'ny PNUD zany moa ka raha misy ny korotana sy ny rotaka ny fifandonana samihafa de misy reo fenitra zay hiverenana makany amina fankatoavana republikana amin'ny fanajana ny lalam-panorenana zany zay le hoe retour à l'ordre constitutionnel, de misy mifametrahana tetezamita, de misy ny fandaminana amin'ny alalan'ny fifanarahana maro samihafa. Zany fifanarahana zany fiara-miasa amin'ny PNUD dia alalinina ihany koa zany any amin'ny fivorimbe ny Union Africaine zay nanomboka omaly. Ankoatran'izay ny raharahany Senegal ihany koa dia dinihana satria raha ny tokony ho izy dia ho tapitra mandat amin'ny faharoa amin'ny volana aprily i Macky Sall zay filoha Senegalais. Rehefa tapitra mandat izy dia efa tokony isy ny fifidianana filoham-pirenena ny Senegal satria raha ny fandaminana eo amin'ny daty hanatanterahana fifidianana zany de tokony amin'ny 15 ny volana febroary zao no hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena ny Senegal. Rehefa nisy nefa ny olana maro samihafa tamin'ny Senegal eo amin'ilay hoe misy olona roa tsy afaka nirotsaka ary misy ray nisandoka taratasy, de misy ny fihetsoana fivoriana nataon'ny antenimieram-pirenena de nanao fanambarana ihany koa i Macky Sall dia nisy ny projet de loi nataon'ireo proposition de loi nataon'ireo député dia mitaky fanemorana de navoakan'ry Macky Sall ny didim-panjakana manemotra ho 10 volana be zao ny fifidianana any Senegal no reo anton-javatra maro samihafa araky ny nambarany Macky Sall zany. Fa eo ihany koa ny olana ny amina hoe misy corruption nataon'ireo mpitsara eo anivon'ny cour constitutionnel tany Senegal ka tamin'ireo mpirotsaka ho fidiana dia misy ny tsy afaka hirotsaka ho fidiana zany. De tsy haitsika na hoe nandoro fiangonana sa hoe nanangatra ny cour constitutionnel zany ny ACC any Senegal fa de niteny izy ireo fa tsy azo ahemotro zany fifidianana zany fa tsy maintsy ho tanterahana ary noeverina fa tokony atao zany amin'ny 15 volana febroary kanefa moa zany eo amin'ny fandaminana teo amin'ilay disadisa sy ilay tsy vidivikevitra dia nieritreretana ny amina hoe mety azo eritreretana ihany zany ny morana herinandro any voalohany volana mars any hoany zany no izay trangan-javatra zay satria adikany rehetra fa mitady ny fomba hanitarana ny mandat fitaom-piasany i Macky Sall. I Macky Sall moa zany tamin'ny heritaona de efa nanao fanambarana fa tsy anisan'ireo hirotsaka ho fidiana intsony rehefa tratra ny pression maro samihafa tany Senegal satria navita mandat roa izy de nitetetika mbola hirotsaka de nanao an'le karazana manœuvre samihafa tamin'ilay olana teo anivon'ilay Assemblée nationale, la cour constitutionnelle sy ireo direction maro samihafa tany Senegal de nisy ny fihetsiketsehana tany
de nisambotra ny gouvernemanta sy ny olom-panjakana taria Macky Sall de fa somary nisy famotsorana tsikelikely tamin'iny herinandro iny zany raha ny zava-misy any Sénégal de ndeha atao hoe vitrine ny démocratie Sénégal, ndeha atao hoe mametraka zava-dehibe am'le resaka alternance kanefa inona zany ny korotany sy ny ady atrano ary matetika mifandona zany any Sénégal. Vahana ao anatin'izay ihany koa ny olany RDC tsy mifanalavitra amin'ny zava-misy any Sénégal ny olany RDC. Madagasikara moa de voizan'ireo mpanohana ny fitondrana hoe modeliny démocratie sisy fa afantatry ny firenena afrikanina tsara mihitsy ny olana ara-politika misy taty Madagasikara izany ary mbola anisan'izany ifatohana ny ao anatin'le hoe dia ahoana sy ahoana no mbola toy ny zava-misy. Io moa zany miankina am'le firenena sy mivaoaka sy mimpanao politika ao aminy koa zany raha milefitra le vahoaka sy mimpanao politika de tsy afaka hiditra ao anatin'le ingérence na misy kely aza ny firenena vahiny sy ireo mpiasana zay mitsabaka ny zava-misy eto Madagasikara fantatry ny rehetra ny zany izany tiako resahana am'zany fantatry ny rehetra zany izany tianao mafana sy mangatsika ary ibodo an'ity Madagasikara ity fa miankina amin'ny vahoaka sy ny fomba fanaovana politika ihany koa zany rehetrarehetra zany mbola ao anatiny fifampiresahana sy ny hoe nisy trangan-javatra ny sety eto Madagasikara ahoana no ahafahana misoroka sy ahoana no ahafahana manantanteraka nisy iny ny fifampiresahana ikaroana fitonina am'ireny recommandation navelan'ny firenen'lehibe zay teto Madagasikara ireny tamin'iny élection présidentielle na fifidianana filohan'ny république sadasady iny. De nresaka tamitsika ny aminy hoe hoy aho raha manana fotoana de resaka momba ny an'lay mpanao politika isika zay iza moa zany mpanao politika any Russie any dia le mpanao politika tovolahy zay voatery nandao ny tany zany de tsy iza fa i Alexis Navalny zay moa zany ny anarany mpanohatra ny Vladimir Poutine i Navalny io ary raha ho an'ny tantarany izy moa zany de teraka tany amin'ny taona 1977 efatra jona 1977 ay tia mifaly ty le izy 7 taona Navalny de anisan'ireo nianatra tany amin'ny université any Russie de l'amitié aux justes peuples hatramin'ny taona 1977 dia nianatra tao amin'ny université de finance ny gouvernement tany Russie any koa izy hatramin'ny taona 2002 université any Yale zay anisan'ny mpanao politika ihany koa zany pahay lalàna izy satria avocat i Navalny. Raha ny tantara politika ny tirangata satria niezaky ny namantatra nandinika nijery de tena anisany olona saly le bandy ary nanomboka tany amin'ny taona 2000 nidirany teo amin'ny sehatra politika taty amin'ny 2010 izy nanomboka niditra ary nanangana ny toko mitarika ny toko tratra ny antso-jay maro samihafa satria nanohitra any Dmitry Medvedev sy Poutine namoronana dossier maro samihafa mihitsy de nikasa irotsaka taty amin'ny 2012 dia tsy tafarotsaka izy de nitarika an'ilay ady ho an'ny kolokolo ny ataon'ny gouvernemanta zay teo mba mivahoan'ny Poutine ary nahamoaka dossier ary raha misy angamba bloc tena be mpanaraka indrindra eto ambony tany de bloc ny Alexis Navalny zany satria mahatratra ny 9 tapitrisa na 6 millions ny followers mpanaraka azy ao anatin'izany bloc zany tena hoe nanana ny vahoaka rosiana fanantenana mihitsy izy tao anatin'ny fanoherana satria tena manao an'le resaka fitantanana jadona sy le hoe manapatra fahefana mihitsy ry Poutine sy ny akamany ary zay na tonga le hoe schéma Poutine nge rehefa tsy afaka nrotsaka no ny lalapan'ireny intsony Poutine de nakariny teo aloha Dmitry Medvedev de izy nanao PM de aveo namboariny indray baolina de mbola afaka nirotsaka indray izy de mipaseny Dmitry Medvedev amindray mifany zany ka victime satria nadoboky Poutine am'izay taty aoriana zany
i Alexis Navalny rehefa nisamborona de resaka hoe détournement d'enfant zany a tany aloha tany fa taty aoriana tany de hoe extrémisme be izy a de betsaka ireo langage a betsaka ireo ohatry ny hoe fanalam-baraka famoahana dossier maro samihafa zay nataony a tamin'ny gouvernement tany Poutine zany ka rehefa nisamborona zany izy de fantatra fa any amin'ny 7 taona tany ny penina na ny sazy azony a de lany tany imponja zany le fotoana kely samihafa fa rehefa nidoboka tany izy a de tany no ne narary a tsikelikely tsy fantatra zany fa neniena tena neniena tsikelikely mihitsy a de Alexis Navalny zany a de ny avocat ny ara-moa zany tsy nahafantatra hoe maty izy raha tsy teny amin'ny réseaux sociaux zany a de sarotra ihany koa nahita amin'ny fatiny zany tany amin'ny fonja zay namonjana azy misy moa manambady ary mananjanaka telo misy réaction samihafa faly a zay nalefako any amin'ny faly aloha vakitsika tsika manko te hampanaraka foana mpanaraka atsika misehatra ny vaovao iraisam-pirenena zany mba atakaratsika hoe ohatry nahoana le Machiavel be ataon'le fomba fanaovana politika eto amin'izao tontolo zao a ka tonga hatramin'ny famonoan'olona miadana mihitsy a am'izay resaka hoe tena manohatra samijoro miteny marina de mila fahamailona be mihitsy zany a eo amin'ny fomba fanaovana politika te Madagasikara indrindra rehefa tonga aminatin'le hoe misy olona tena makamamy fahefana ohatra ny zavatra ataon'ny Poutine ohatran'izao de mila fitandremana be nisy faneho-kevitra nataony zavy naneho hevitra tao a i Anthony Blinken zany a chef de la diplomatie tany any Amerika tany izao zany nambarany a ny fahafatesany Alexis Navalny ozy izy a ny Anthony Blinken zany a tany aponja dia fiazonana ho irery anao irery sy fatahorana zany a zay zava-misy zay indrindra ao anatin'ny fahalemena sy ny kolikoly zay zany am'le olona zay mitazona fahefana zany am'izao fotoana zao dia iza moa no teny tondrina am'zany i Vladimir Poutine ny teny tondrina zany zay anisany nanao an'izao fomba rehetra zao zany nahafaty an'ity Alexis Navalny ity Russie ozy izy ny responsable de cette situation zany ny Rosianina ny tompona andraikitra amin'ny fahafatesany Alexis Navalny zany pitarika mpanao politika mpanohatra matanjaka be ary rehefa tena mijery ny tantarany de mazana be tamin'ny volana août 2022 izy no nidoboka zany ary nahazo an'izay 7 taona an-tranomazina zay i Alexis zany i Zelensky indray de tena mametraka mihitsy hoe tena tsy azo etikevitra fa novonono izy ohatran'ireo olona manarivo maro izay antorturena amoro zany tena nanaovana abebina ho faty zay nono olona iray manokana à cause d'une seule personne ozy izy de tondrona ao anatin'izay Vladimir Poutine zay tsy manana iakina ese souci pas de qui va mourir tsy manana amina famfatesana tant qu'il conserve sa position rehefa tena maka an'izay tena hoe fanapahan-keviny zay de séjourné inona ny tenen'ny séjourné ato ity indray le ministre ny affaires étrangères any Frantsa ity moa le akiziny Gabriel Attal ty gagabe zao nareo rehefa miresaka an'izany zay moa le iziko zay ny gouvernement tany Frantsako lehilahy samy lehilahy miaraka de ato indray izy zany de tena varotra amin'ny fiainany i Alexis Navalny ozy izy teo anatin'izay hoe tolona nataon'izay tamin'ny ireo fanakejana maro samihafa izao fahafatesany zao izy izy tao amin'ny colonie pénitentiaire de mampahatsiahy ny réalité ny régime Vladimir Poutine mampahafantatra zany ny réalité ny hoe zao zava-misy amin'ny fitantarany Vladimir Poutine ny firenena any Russie zany misy faneho-kevitra maromaro ireo fa ty ihany koa zany i Garry Kasparov zay mpanohatra ny Kremlin zany mpanohatra amin'ny Poutine ancien champion du monde amin'ny échec izy moa tsy mahafantatra ny izy moa i Kasparov zany amin'ny tontolon'ny échec zany de miteny mihitsy izy hoe Poutine échoué à tuer
tena dispaika izy a namona ny Navalny angana loatra ary pahangina secrètement en faisant izy empoisonné napoizina mihitsy zany et maintenant il a ozy izy ary de tena novonono mihitsy moramora pahabe masotany amponja i Alexis Navalny zany za moa eto sady mandika an'le zany ny fahafatesany sy fahalasany Alexis Navalny ndray kosa dia hoy Charles Michel président ny conseil européen ndray dia fahafatesana fahapotehan'ny valeur liberté et de démocratie zay no nandikany an'izy zany hoe mahazo tena raharaha sy fenitra eran-tany amin'ny ady hevitry ny resaka démocratie ny liberté ny ady amin'ny kolikoly ny ady amin'ny mpanao jadona sy olona zay pitazo pahefana ny zavatra nitranga zany amin'ny fahafatesany Navalny satria goavambe zany hoe tena ny opposant anao no nogadrainao namoronanao dossier satria nanenjika anao ary neverina fa tsy sahany ohatra i Poutine fa sahany Navalny le boakely nanohatra azy dia namoronana dossier rehefa namoronana dossier de vonona moramora sy nezana zany potehana tany amponja tany dia nena i moa izy nefa rano de maty ny avocat no tsy nafantatra amin'ny fahafatesany raha tsy tany amin'ny réseaux sociaux ary sarotra ho an'ny fianakaviany no nitady am'izay nisy ny nofo mangatsika ny Navalny zay mbola ezaka isika hitondra an'ireo vidéo maro samihafa fa andray ko any Noël Rakotondrasoa rehefa aveo fa mialohan'izay misy vidéo orona tsara foy ity ho atsika zay manaraka amin'ny fandarina miara-manonja ho atsika zay afaka mahita any amin'ny réseaux sociaux samihafa any de afaka mijery ity vidéo 3 minitra izy ity faly ho avoakatsika eto zany lay fitolomana samihafa sy lay zavatra nitranga zany zay nijoroany Navalny ary tonga hatrany amin'ny fahafatesany tena hoe mitonga ny amin'ny fahafatesana mihitsy ny fijoroana amin'ny marina ary ny olona tena hoe lipahefana tena hoe limbonatra ary tsy mamototra izany de tonga amin'ny fanaovanaovam-poana satria tsy mieritreritra hoe mbola isy fahafatesana ny aorianan'izao fijoroana amin'ny maha-olombelona zao hoe fa de zao potehana daholo zay manelingelona ary amronana dossier ary indrindraindrindra raha mbola ilaina aza dia trandrahana mihitsy am'izay mety hoe ahafana zany manageja amponjany maro any anatin'izany fonja izany tahaka zao mahazo any Navalny zao eny nda oara raha tsika vetivetika lay vidéo zay efa nomantsika ao faly de io manako andrayany Andriamatoa Rakotondrasoa Noël zay mpitarika ny RFM nda oara faly. I was banned from everything and blacklisted. But as I became more and more famous, I was totally sure that it will be problematic for them to kill me. I was very wrong. Хочет быть пожизненным императором России. В этом его цель. Окружение его, которое стало сплошь миллиардерами и богатейшими людьми мира, хочет того же самого. Свою работу не остановим, не прекратим, не переживайте. Мы не сдадимся, восстановимся и будем биться с жуликами и ворами и дальше.
мы знаем, что от мух отлично помогает мухобойка, а от тараканов тапка. Но что делать, если таракан окажется слишком велик, а муха не в меру агрессивна? Ну а в этом случае я рекомендую пистолет. Самый секретный и охраняемый объект в России без преувеличения – это не загородный дом, не дача, не резиденция. Это целый город, а скорее королевство. Я считаю, уверен и заявляю, что они не являются хозяевами нашей страны и никогда не будут являться. Ho atsika zay le azafady fahalenina ho atsika zay nanaraka an'le orona tsary fo iny a de tsy azotsika angamba le teneny le teny rosiana le izy a le eko fa le azafady de nisy soratra ihany zany a manazava an'le zava-misy a teo ambany teo fa raha tsorina le izy a le eko fa le azafady raha tsorina le izy zany a de tena tsy nilasy mihitsy tena hoe hatramin'ny farany nanohatra an'le Vladimir Poutine i Navalny ary izo ny sa izo ny joro tao anatin'izay combat nataon'izay hitantsika raha 2022 izy de empoisonné fa rehefa nitsabo teny izy a de niverina tao Russie izy 2021 zany a de tonga de nisamborona avy hatrany ray zany Navalny de rehefa nisamborona izy zany a de gadraina dia natao daholo ny fombafomba rehetra namoronana dossier sy nanagadrana azy rehefa nigadra moa izy tamin'izay fotoana taorinan'izay zany a dia 2023 ndray mbola nisy condamnation vaovao ndray azo ny taon'ny raharaha ty le eko fa le azafady tena tsy voaray mifaly mihitsy le izy tena henoko be avato dia izay zavatra nitranga zany a lasa natao fomba hamonon'olona am'izay mety hoe mpifahavalona tsy mitovy hevitra ara-politika zany ity resaka fomba fanaovana politika ity ary tonga hatramina fahafatesana mihitsy rehefa ohatran'izany manko ny fomba fanaovana politika sy ataon'ny mpanao politika indrindra mitondra fanjakana de olona faible izy zany olona corrompu zany olona mieritreritra izy zany fa andriamanitra kely eo anatin'ny fitantanana ny firenena io le nyteneny Navalny hoe aza mieritreritra mihitsy fa izy maître an'ity pays ity Poutine ny tia nytenenina tamin'io ary tsika ozy izy tsy menitra fa mitohy hatrany de namoy zany Navalny ny mihitsy ny fanoherana an'izany Poutine zany satria ohatrany hoe tsisy sa nijoro matahotra amin'ny Poutine matahotra amin'ny fanjakana Kremlin de i Navalny daholo ny namoaka ny dossier hatramin'ilay tanàna Alexei be teo navoaka an'ity hoe ity le tanàna amin'ny Poutine zany zay vitsy ny mahafantatra azy dossier rehetra momba an'le rangahy iny navoaka ny daholo de tsy nafaly moa zany satria mikitikitika ny voninahitra sy ny akamakamaandry Poutine zany rehetrarehetra zany de naomby tao anatin'ny tetika izy na Prigogine renge zay lehibe an'ny Wagner na mabe fo ny Poutine be ny tanàna de reny ny afarany zavatra nitrangy zany maty tamin'ny fiaramanidina araka ny fanambarana fa hatreto de tsisy mahafantatra aizy Prigogine zany am'izao fotoana zao fa iny zany Navalny izy mbola any de ary Kasparov moa zany mitabataba ihany zany fa tsy mbola manana an'le résistance ohatra ny nananany Navalny na de hoe manohitra ihany ary Gargaris Kasparov zay anisany principal adversaire na opposition andry Poutine ihany koa
manahirana ao am'le fomba fanaovana politika fa mila fahasahina be mihitsy a indrindrandrindra rehefa mahita olona lipa-efana ianao de tovitovy daholy a lay mekanisma tovitovy daholy a lay karazana inona moa ty izy ty tsy fombafomba le méthode lay ataon'izy ireo zany a de saika any am'ireo firenena ahitana mpitondra jadona any a Corée du Sud ohatra de ohatrohatran'izay ihany koa ny any ahitana an'izay koa ohatra ny any inona le firenena kely anjarao any Thaïlande mitovitovy am'izay ihany koa ny zava-misy zay ny amin'iny fa de tonga de iresaky tsika satria efa misy vahiny moa zany a miaraka amitsika am'izao fotoana izao de iresadresaka ny zava-misy sy ny fiainan'ny firenena raha resahako zany a de niresaka kely ny situation teto ambonin'ny tany ako mbola te hiresaka le Donald Trump ako le manana problema be am'izao fotoana zao le vola be amina centaine de millions de dollars satria mieritreritra koa fa Donald Trump ihany koa tokony hiveriny rotsaka de tratra ny famorona dossier maro samihafa akoatran'ilay dossier zany a atao amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena zay nanafia amin'ny pomban'ny Donald Trump zany a an'ilay lapan'ny antenimieram-pirenena tany Amerika tany zany fa mbola tsy manana fotoana isika satria betsaka ny zavatra mbola tiatsika ho resany evitako aketo Andriamatoa Noel Rakotorasoa miarabanao miarabanao Andriamatoa ary miaraba ihany koa ny malagasy rehetra zay mandre an'izao indrindrandrindra moa fa ireo apraidia amin'ny tena amin'ny fikarakarana am'izao raharaha mahakasika ny tanindrazantsika izao ny eto ambanimasoko eto dia andrasolovakiko tsara mihitsy folohan'ny RFM Rakotondrasoa Noel azonao ampahafantarina fohifohy eo an'ny mpanaraka atsika Andriamatoa Noel inona marina moa zany ty ARFM ity de ovina no ny forona ny ARFM zany a dia atao hoe natsoina hoe antenimera ny ray aman-dreny foko malagasy ny asany ndraiky iny a dia mamelo maso ndray ny sotoavana malagasy satria efa fantatra hoe tena potika tanteraka na ny fiarahamonina na zavatra rehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana zany de efa miarava ary miaratsy miaratsy hatrany dia ny fierovana zay no mahatonga ny RFM mitsangana zany hoe ny asa voalohany tokony ataony zany a dia ny fijerena ny isan'ny foko misy eto Madagasikara hoe iza sy iza avy ny foko malagasy eto manahoana ny fomba manahoana ny fady inona ny ifandraisan'ny fomba malagasy amin'ny fanorenam-panjakana ary ny am'izao fotoana zao a de andraikitra ny antenimieran'ny foko malagasy no manentana amin'ny malagasy am'izay hoe andao an'izay ho jerena ny firenetsika satria misy fototra izy io ka tsy mbola tafaverina eo amin'ny fototra tena misy azy fa tonga zany no fotoana hoe amerenana ny Madagasikara amin'ny toerana tokony misy azy am'izay dia ny fiverenan'ny fiandrianam-pirenena amin'ny malagasy ary indrindra ihany koa isika malagasy any mitatana ny tany sy ny fanjakana zay zany amin'ny etrany tonga de manitikitika avy hatrany hoe fiverenan'ny fiandrianam-pirenena amin'ny malagasy ary malagasy no mitatana ny tany sy ny fanjakana fangano fanohatra am'izany zava-misy am'izao fotoana zao Monsieur Noel raha ny tena marina zany sy ny atao hoe tokony ho izy amin'ny tanindrazantsika raha ny lalatsain'ny tolom-panafahana 47 nanomboka tamin'ny fanjanahantany manko tsika de efa very asina ny firenetsika aloha zay aloha anankiray ary voahota fady ny tanindrazantsika tsy manana maha izy azy tsony ny fizina malagasy ary tsy afaka na indraindra izay fizina izay tsony tsika tatio 4 taona no niainana an'izay tatio arina indray tsika nazo fahalivan-tena 4 taona ihany atio arina mbola tsy tavaverina amin'ny toerana tokony isy azany ihany ny firenena fa hatramin'izao de io rahantsika mahita io a fa ny mpanjanatany ihany a no mbola mifehy ny tany tsika amandraka ny ty androany ty ary izany indrindra no antony hijoronay am'izao fotoana zao hoe andao am'izay tsika hijerena ny tanindrazana ho ataotsika ny alafady tanindrazana satria efa tena vahoata fady ty tanindrazana ity zay no mahatonga an'le programa zay ho atao eo mamasina io amin'ny asabotsy eo avy zao faniry iresaka an'iny a rehefa aveo a fa ny zavatra tsaroko tampoka andeha ataoko fampatsiahivana kely a tany amin'ny
taondasa ianareo de ohatra ny hoe nafana fo be mihitsy ny RFM de nanao valandresaka ampano gazety de nanatitra taratasy tany amin'ny ACC de nanatitra taratasy teny amin'ny mahasovony firenena frantsay de tonga teny amin'ny MAE koa nareo a de avy tany amin'ny MAE nareo a de ohatra ny nanome 7 ora ny lany vahiny eto amintsika taorinan'izay nampitombonareo 7 ora lay famezana an'izay hoe fepotona zay a de nangino tsy hita tampoka indray le RFM zany a satria dila le fepotona samihafa miverina tampoka nareo rehefa miverina tampoka indray a dia laza anao grève générale de niakatra teny Antaninarenina raha mifantatra tsisy nanaraka ihany aloha ny RFM zany a tamin'ny 7 febroary a de zao indray nareo manana programme anadio any Madagasikara inona daholo zany fihetsiketsehana natao samihafa zany alohany teny idirana an'ity zay hoe fandiovana hoy ianareo ohatrany nareo ve tsy meritritra nanao ianareo fa ohatrany hoe tsy nandeha mihitsy le izy tsisy ny aino tsisy nanaraka sa hoe lasa aloha loatra le zavatra nambaranareo hoe eo amin'ilay olona zay vahiny eto Madagasikara. Allo alaharo tsara mihitsy ny famaliana azy mba hazava lisy hoe inona no antony sy ny hoe inona nahoana ny vokany. Marina tokoa zay filazanao zay hoe nisy fotoana tena napafana napietsetsika ny RFM. Marina zany ary mikasika an'iny aloha hatramin'izao de hoe tsy mbola nangina ny RFM fa kosa mbola nijery hoe ahoana fomba anaovana azy nandrafitra amin'ny paikady rehetra mba ahafahana mahomby amin'le zavatra atao satria resaka firenena ary tena zay zany tena matsapa misy hoe tena raha sarotra le izy satria ny fingafingana tao anelanelan'izay de tena maro tsy afeninanao zany faniry. Nisy ny fotoana tokoa natomboka tary amin'ny motel Anosy zay nilazana hoe isisy Madagasikara sy ny sisa misy fanaterana taratasy tany amin'ny HCC sy tany amin'ny ambassade de France fampafatarana reny hoe tokony mba hisitaka kely am'izay nareo fa aleo zay andamina ny tanindrazanay am'izay ary somary nitatra kely ara lizy to satria ndresahana tao anatiny hoe rehefa any Oroinany ka hiverina eto Madagasikara de aza miverina mialohan'ny fanolorana ny Îles Éparses ny Madagasikara. Nitoy ihany zay ary mbola nitoy zanara zay zavatra zay satria mbola nisy ny teny dingango kely teny Mandriambero zay somary nasisika ihany le izy satria mifampitohy le tantara sy le asa natao de mbola nisy ihany famezana fepotona ny masoivy frantsay mandana mihitsy aloha nareo moa famenan'izao de tsy mbola namaly izy fa no amafisina indray nefa zany tateorina satria mbola nanaovana taratasy rappel ndray mpandeha indray nomena azy de nampitombona kely de nanaterana tany amin'ny ministère des affaires étrangères satria ministère des affaires étrangères tokony isaisir le izy am'izay hoe ahoana tokoa raha ohatra ka tena nisy marina le fitiavan-tanindrazana tamin'izany fotoana zany de tokony mba nisy fandiniana an'izay zany tao anatin'ny gouvernement hoe atao ahoana ty zavatra ty satria tena le firenena no voakasika fa tsy nasina lanja n'le izy ny zavatra nisy kosa nefa faniry nisy vokany ihany le izy ary vokany lehibe satria zao tontolo zao mihitsy nitaitra tamin'le zavatra ohatra zao ny meko ohatra anankiray zao ny afrikana zao de niteny mihitsy hoe tokony eritreritra am'izay ny frantsay fa io zao Madagasikara fa mihetsika ihany ko dika zay zany le zavatra nataonay fantatry zao tontolo zao ary nazahoana akony le izy tamin'ny any velona fa ny teto toerana no litsika ny diplomatie malagasy zay azo lazaina hoe tsy de niraharaha loatra le asy mpiandraram-pirenena nga de nanginy izy navelona tam'izao fa kosa am'izao fotoana zao io tsy mijanona eo ny 48 heures androany fomba fiteny moa zany efa hoe hikapoka ny zanakao kapoaka ianao kapoaka ianao raha mbola manao rehefa farany mikapoka an'izay fomba fanao ny ray aman-dreny zany no mampilaza mampiomana fa ny zavatra tsy maintsy hidonana tianana sy tiana ary tsy maintsy ho tonga eo tsika fa mety ho amin'ny fomba hafandray ny any tena manitikitika any amina hoe tsy fakalana vahiny ve zany le fihetsika ataonareo anatin'le izy indrindrandrindra moa zany miala tsy ny anty ohatra ny frantsay foana voakitikitika ao anatin'le izy inona ny tena mety hoe antony manokana mahatonga an'izay le izy aloha atao sanatry avy mivava ny malagasy tsy malay olona fa samy olombelona tsika ka raha miteny hoe
fampodinany diplomasia frantsay tsy midika hoe fampodinany frantsay ray manontolo ny teratany zay miasa eto ary tsy voakasika zany ny vahiny mipetraka eto simonina eto Madagasikara tsisy voakasika zany fa ny diplomasia frantsay ihany no voakasika inona ny antony inona mahasamy hafa an'le diplomasia frantsay satria ny diplomasia frantsay no fe a Madagasikara nanomboka tamin'ny 2009 nge tena hita porofo satria misy sary mihitsy azo le amin'le centre de crise de mitoy le izy hatramin'izao inona zavatra misy am'izao fotoana zao ny misy am'izao fotoana zao nge tsika régime macronienne miainana eto Madagasikara tsisy afaka andahan zany gouverneur général no mitatana firenena frantsay ihany no mibaika amin'ny firenena no mibaika ny fitondram-panjakana dikan'izay zany mbola ny frantsay no mifeha Madagasikara zay no antony angatahana diplomasia frantsay sy ny diplomate hoe misitaka kely loha ianareo te tompoko fa avelao izahay andamina ny tanindrazanay satria manelingelina atsika ny fisiny eto Madagasikara de leo izy aloha mody fa itsika andamina ny firenena zay hoe andamina ny tanindrazana zay ve zany tsy otrany lasa ny sarety any ve Andriamatoa Noelina ny lasa melony io satria tokony sao de nanadio aloha zany ianareo vao nandeha tany amina ultimatum maro samihafa satria taorinany reny zany de makaty amin'ny fandiovana tanteraka nareo amin'ny sabotsy izy tera sy diso mbola iverina ny tany an'izay ako mety ho zay no fijerinao azy fa ny raha ny tena izy esory aloha ny maloto rehetra andio ihany fa esory aloha le tena sakatsakana am'le fandivana de zay ianao vao mandiva ny tanànanao am'izay alao daholo aloha le lobolobo rehetra de ataovy madio an'izay ny ao anatin'ny tranonao zay hipetrahanao i Madagasikara ny tranontsika de le ty avelan'ny lobolobo rehetrarehetra aloha alao ialany mba ahafahana mandio tsara ny ao anatin'ny tokantranontsika am'izay itsika mandio azy itsika an'izay manao zay mampety azy ao anatiny ao mandamina mitsodrano manao zay rehetra asosy atsara le tokantranontsika zay no antony hoe nitenenana hoe mandana aloha mody kely ny diplomasia frantsay fa andray atanana ny tanindrazanay zay izy io ataotsika eo am'izao am'izao fotoana zao hoe andao ary diovina efa vita zao le ultimatum tsy miala izy fa tsy zany tsy mitsakana atsika tsy andiony tranontsika fa izy hiala foana zay no natonga an'le hoe tokony hanao grève tsika tamin'ny 7 février tenenina fa nefa kosa rehefa avy eo nandinika zahay ny ray aman-dreny hoe to anahirana ihany raha ohatra ka hanao le firenena efa tena potika tanteraka tsisy afaka ilaza fa tsy marina zany tsy firenena intsony fa ny olo-pirenena tsirairay zara fa velona ka raha izao tsika sanatra avy mivavaka mbola anao grève générale manahoana zany fiafana de nandefitra izahay hoe andao tsika tonga de andingana de hiditra makany an'le hoe andao tsika hiditra am'le famerenan-kasina ny tanindrazana zay anao ny alafady tanindrazana am'izay tsika amerina ny asy mpiandrianana amin'ny toerana tokony misy am'izay ary hitsodrano ny firenena hahatsanga hahary toy ny tany aloha fomba tsika io fomba tany io fomba mpanjakana de izay izy notoizantsika satria efa nisy izy io hatramin'izay fa nandritra amin'ny fanjanahantany nakaty zany de rava tanteraka le tsy nisy nanao ary tsy nisy nieritreritra ny amerikasina ny firenena fa kosa tonga ny ray aman-dreny zao fotoana zao hoe aleo ao amerikasina ny tanindrazantsika de le endriky le fanadiovana zany raha ny fantako satria misy taratasy mitovy any taratasinao ihany eto amiketo hoe mampafantatra ny ray aman-dreny fa andio sy amerikasina ary hitsodrano ny tanindrazana eo amin'ny kianjabe Mahamasina misy Mivatomasina ankehitriny maninona no eo no tanterahana le fandiovana ny tanindrazana Andriamatoa Noelina zao ngamba ny tsara ho fantatry ny malagasy fa i Madagasikara de lovatsika lova amin'ny mahalova zay manana fombany izy hatrany ampiantohantrany hatramin'izao ary amin'ny mahalova azy de anjaratsika no manaja ny hasiny sanatry avy mivava tsy hametavetany tanindrazana foanana tanteraka zay fa metavetana ny tanindrazana zay fa apetraka amin'ny toerana tokony azy izy amin'ny fahamasinana satria tsika ny miteny foana hoe masina ny tanindrazany ahoana moa ny amasina ny tanindrazany nefa ny fombany tsy voajanao ary tsy asainao ny dikan'izay tsy maintsy averina amin'ny toerany am'izay zay asy tanindrazana zay sy ny asy mpiandrianam-pirenena zay ary ny asy ny vahoaka zany ao anatiny no antony hijoroana am'izao fotoana ka io toerana io tsy maintsy ao amin'ny toerana io satria teo io toerana io de ateo ny toerana fikabariana fanolorana ny sosiny tsara fifampitakiafatra fifampiresahana amin'ny vahoaka tamin'ny fotoan'androny
masina ly tany io zay mahatonga anazy mahamasina no anarany misy dikany zay kianjany barea moa zany zao le itenena anazy atao kianjany barea izy malagasy ny tena mitanany azo manga dia mbola fanotapady azy zay satria ny kianja masina indray lasa kianjany omby zany aloha de fa zavatra manahirana mialatsiny le tompotry fa zay le izy aleo izy mipetraka amina kianjany mahamasina azy ihany fa iny moa zany tsy idirana lavitra fa anjarany rehetrarehetra no mieritreritra fa raha hitady famasinantsika sanatria avy mivava any amin'ny kianjany omby ve no amerikasina ny tanindrazana fa tsy maintsy eo amin'ny vato io eto a zany de miteny hoe matoly izy natao de efa fomba mpanjakana fa zay aran'ny tompony tany no manao an'izay efa nisy an'izay ve taloha efa nisy an'izay fono fampanjaka zay ary tamin'ny andro ny président ny Philibert Tsiranana mitahifo lasa karazana izy nanaja ny farany teo izy nanao teo no nataon'le izy nanaja an'io izy taty afara zany tsy nisy tsony natanteraka zay noho tsy fahalalana de ankehitriny kosa ny ray aman-dreny mbola mandova zay ilova zay de mampafantatra am'izay hoe Madagasikara dia manana ny fombany ary tsy maintsy ajainy zay fa zay ny Akenjanahary ny fampitondrana teto Madagasikara de ny fomban-drazantsika ary tsika matotsika malagasy de ny fomban-drazantsika no malagasy atsika fa rehefa tsy manaja fomban-drazantsika mamalatsika de tsy malagasy zany tsika zay ny evantsika amin'ny firenena rehetra samy manana ny azy ny frantsay mahafrantsay azy ny fombany ny malagasy ny mahamalagasy azy ny fomban-drazany no mahamalagasy azy ka eo zany tsy tokony hisy ny alaim-panahy hieritreritra hoe fanampona sampy ve zany no zavatra ho atao io zany tsy atompoko satria teo amin'ny tolo malagasy de nino ny tolo malagasy fa Andriananahary no Andriamanina, Zanahary no Andriamanina. Ary io Andriamanitra io de ny razantsika de tsy nanan'Andriamanitra afa-tsy Zanahary hatramin'izay ka hatramin'izao. Ary Zanahary tsy mahafoy ny olony, tsy ny fivavahana no hatonga Zanahary anavakavaka hoe reto tsy kristianina reto, na reto tsy judaisme mesirima na mesianika, na reto tsy islamo de tsy mijery an'izany Andriamanitra fa ny zavatra ataonao no hitsarany anao ary tsy mahafoy ny olona izy na iza ka ny fivavahana zany na ny tokom-pinoana tsy tokony ho sakana mihitsy ny am'fampiraisana ny vahoaka malagasy fa ito amintsika manko ny fivavahana lasa mampisarabazana andray tsy hitak'Andriamanitra zany raha zanak'Andriamanitra samy zanak'Andriamanitra de tsy misy tony tokony hoe hifanavakavaka fa tokony irahina, hiavana, hifankaty ao anatin'ny fahasamihafana ny olona ao anatin'ny firenena anankiray ka tsy atao sakana zay hoe ry kristianina katolika ve io sa protestant io tsy hijerena an'izany ny fiarahamonina fa rehefa malagasy miarahamonina de miarahamonina ka ity fomba ty de fomba mpanjakana tanindrazantsika fomba ny tanindrazantsika io de ajaintsika izy amaha isika tompony azy ka ny fahatongavana eny Mahamasina tsy midika hoe fanompona sampy sy anatriavy mivava fa famerenana hasina ny tanindrazana ary ihany koa tsy ny tanindrazana reny no ahita soa am'izany fa ny vahoaka malagasy ray manontolo satria hanana fahamendrehana ao anatrehan-Janahary eo anatrehan'ny vahoaka malagasy ilaina zay zavatra zay fantatsika moa zany ny kianjabeny Mahamasina de misy mpitatana de tena ampiandohana izy io any commune Antananarivo renivohitra stade municipal manko zany de ao ambadika eo le misy an'le Vatomasina de tateorina zany rehefa namboarina le kianja dia misy orinasa zay nampitantanina izany kianja izany ahoana sy ahoana ary ny fomba hidiran'ny RFM ao nanao fangatahana mba ho hiditra ao ve ny RFM sa de tonga ho avy fotsiny tsotro zao amin'ny sabotsy izy io amfiry manomboka amin'ny sivy ny fotoana ka ahoana ny fombafomba zany satria sao de misy eritreritra hoe tena enjany ty raharaha ty anadio a Madagasikara zany any ikitikitika ny tombontsoan'ny avy zany sao de olana eo amina fiandrianam-panjakana sy ny sisa zany zao mety mahaliana mpanaraka atsika Andriamatoa Noel hoe ahoana ny fomba ahafahana miditra ao Mahamasina tsara aloha no mampahafantatra amin'ny vahoaka malagasy indrindraindrindra eo ana amin'ny fitondram-panjakana misy am'izao izahay ray aman-dreny zany aloha
de tsy nampaninina anay nanana fandeferana kely mba hahafahana mandamin-javatra eto amin'ny tany sy mifanjakana, tsy maintsy ilaina zay na tsy tokony hisy azy. Ny ray aman-dreny manoloana n'io kianja eo Mahamasina io a dia tsy azo ny ray aman-dreny atao ary tsy fanao ny ray aman-dreny no mangataka zavatra anazy. Indrindra rafim-panjanahana no misy amin'izao fotoana zao. Hanandratra asina no ataon'ny ray aman-dreny fa tsy anetry hasina, ka ny ray aman-dreny zay manana ny hasina indray no hitondra ny asa tanin-drazana angataka any amin'ny rafim-panjanahana hoe angataka zay fa hiditra hanao zavatra atao amin'ny kianjany Mahamasina. Fampahafantarana no nataonay am'le tandroasina andresahako anao teo hoe izahay dia andio ny tanin-drazana, anao ny alafady tanin-drazana eo amin'ny kianja. Ary efa nampahafantarina izy zareo ity ny taratasy ty. Ny nampahafantatra de izao: ny ARFM natao hoe ny antenimeran'ny ray aman-dreny foko malagasy, ny BAM Betsileo, Antemoro, Antanosy, Antandroy, Makoho, ny Grand Sud, ny Triangle du Nord ary i Merina Entoko sy ny Vondrokery miaraka aminy. Eto zany a dia tsara ny mampahafantatra i Merina Entoko no mpandray iny rehetrarehetra zay tonga eto zay avy any amin'ny faritra ray aman-dreny ho avy eto, satria ny toerana misy an'ity zavatra ty a de eto i Merina, eto amin'ny foko Zanakarivo. Ary ity zavatra atao eto ty de tsy any eto Antananarivo ihany fa any Madagasikara ray manontolo. Zay no antony atongavany rehetra tonga eto. Ka raha ohatra ka misy ny mieritreritra hoe hisakana de anjaran'zay fa raha mbola malagasy koa ka mbola manana ny maha-malagasy azy ka manana ny raha maha-malagasy ka mbola mahasamy laza fa masina ny tanin-drazana de tsy maintsy manaiky ny fanatanterahany malagasy ny fanajana ny tanin-drazana eo amin'ny Vatomasina amin'ny asabotsy ho avy izao. Zay anaovana ny alafady tanin-drazana, andiovana ny tanin-drazana ary itsofan-drano ny tanin-drazana hahatsanga hahary am'izay. Izay tsika vao miroso amin'ny dingana rehetra mahakasika ny fanasoavana ny tanin-drazana. Le hoe fampahafantarana misy fiadina ny tanàna Antananarivo eto, misy ny préfecture mazava ho azy, misy ny EMO sy ny sisa, nametraka taratasy ary ve zany ianareo tany sa mampahafantatra amina large division amina hainao manjery fotsiny ihany? Eto aloha zany de tsorona fa efa nisy ary isaorana ny mpitandro filaminana. Isaorana satria tamin'ny 7 février rehefa niakatra teo Antaninarenina izahay. Misy dika moa zany ny antony niakarana teny Antaninarenina fa tsy hoe mandehandeha fotsiny. Dia nanantona anay ny mpitandro filaminana. Nanantona anay ary nanaja ny ray aman-dreny, tena nanaja. De nifampiresaka teo zahay, dia teo kosa aloha de nisy nitoro-hevitra sy sisa de noho ny fifanajahakasina de manaja izahay hoe andao ara fa tsy anina, zay natonga anany teny anao misy fandeferana kely tsy maintsy natao. No tanterahana Tsakasy andavany lizy, izay nanaovana ty taratasy ty. Mba tsy isian'ny filazana indray hoe tsy nangataka. De nandefasana ny taratasy voalohany de ny filoham-pirenena sy ny androm-panjakana rehetra mihitsy, ny mpitandro filaminana, ny vahoaka malagasy moa efa nanam-paranatra ihany koa ny loham-poko rehetra manerana ny nosy zay tokony ho ray aman-dreny ihany. De nampahafantatra ny fiadidin'ny Tananarivo Nivohitra sy ny préfet de police izahay ary ny Emoregy sy ny Emonaty fa hanao anio asa masina eo Mahamasina io amin'ny asabotsy fa 24 ny volana febroary ho avy izao. Iveriko fa na tsy nanao an'ity aza izahay amin'ny maha-malagasy satria samy malagasy daholy, samy malala an'izany hoe asa tanin-drazana zany, tokony zareo ara no anampy hoe andao ara ho ataotsika ty ray aman-dreny. Fa soa ho an'ny tanin-drazana no jerena.
ka tsy tokony isy ny sakatsakana am'zany fa fifanampiana ny tokony isy fiaraha-misalahy ary eto za de manetana ny rehetra mihitsy ny hoe ity raharaha ty a de tsy raharahan'ireo le voatonona teo rery fa mpitarika fotsiny zay fa raharaha am-pirenena ary raharaha amin'ny malagasy iza zany no asaina ny vahoaka malagasy rehetra no asaina zay afaka miakatra ty ata-andrenivohitra amin'io aty amin'ny rovabe Madagasikara fa indrindraindrindra ny eto ny akaiky vilany fianoarina imerina eny toko na ny any andrefana farany alavitrany na ny avaratra na ny atsimo na ny atsinanana manodidina an'Antananarivo sy zay ponina rehetra eto Antananarivo dia asaina ho tonga eny aneo ny firaisankina sy ny fihavanana amin'io resaka fanajana ny tanindrazana famerenakasina ny tanindrazantsika izy io mba ho firenena manana mahizy azy sy mipetraka amin'ny fototra tokony hipetrahana am'izay Madagasikara manomboka izao ny asym-piandrianam-pirenentsika raha tsy vita io de tsy manana hasina ny fiandrianam-pirenentsika satria tsika ny eno amerina zay ka tsy mahagaga ny fiandrianam-pirenena raha vao ososo satria ny asiny efa tsy eo intsony eny ary rehefa na eno le fanambarana nataonareo matetetika ndre matona oelona na teny Mandriambe na teny Fofikry na tery Mahamasina ny teny Taninarenina de ohatran'efa tena ho vity ty tantara ty zany satria hoe alohan'ny 27 ny volana marsa ny amaranana an'le izy 29 marsa ho avy sao zany a hoe fanomboa amin'ny famaranana ny tolona sy ny sisa nefa mbola io ihany aloha le zava-misy am'izao fotoana zao a ianareo ve aloha tsy matahotra magaga le betsaka noho ny resaka an'izay ary tsy matahotra osamborona maro de maro satria zay mihetsika rehetra manko zany zao de ohatran'ny hoe cybercriminalité gagazo ampanatsony eny fiadanana andefasana convocation samihafa sy ny sisa de manontany ihany rehetra mbola eo ihany ray aman-dreny Noël ary raha vohatra Marcel sy ny sisa nanatinazy misy aza eny tompoko zay ya raha ny tahotra aloha amin'ny maharay aman-dreny de izahay de niteny tamin'ny vahoaka malagasy tamin'ny namana rehetra hoe reseo ny tahotra fa ny tahotra ny fahavalo ny fandresena ka raha izahay mpitarika ray aman-dreny ray no atahotra de manahoana zany zay anatra napetraka tamin'ny mpiaradisy tamin'ny vahoaka malagasy zay hoe reseo ny tahotra fa ny tahotra ny fahavalo ny fandresena raha ny tahotra aloha amin'ny maharay aman-dreny de tsy misy zany ary tsy atahotra ary mahasamy teny hoe ifonanare tompoko tsy rahonana ny ray aman-dreny fa manana ny asiny ary tsy ampitahorina ny ray aman-dreny fa manana ny asiny eo koa Andriamanitra ndrenanary lay zanahary mijery zavatra atao zao ny razantsika ray manontolo koa mijery zavatra atao zao ary ny malagasy mahafantatra fa rariny sy marina ny ataon'ny ray aman-dreny ary eto aho zany de miteny aminao faniry manao azafady manona anaranao faniry fa zay mampivatana antsika kokoa zao tsy adala ny fitondram-panjakana misy am'izao na de tsy fitondram-panjakana malagasy ary tsy adala fa fatany hoe manana ny rariny reo olona reo ary manana fahamarinany reo olona reo fa raha tsy manana ny rariny sy ny fahamarinany zay fa manaonao foana tonga n'le fitenenana anao io sambory ifanisy ange zany ifanisy zany a fa tsy notanterahana lizy ary zany akory tsy iriary ana sanatria vava fa zao olo-kendry izy ireo afaka mandinika any ary malagasy ny mpitandro filaminana fa tsy hoe vazaha koa sanatria vava tsy gendarmerie française reo fa mahafantatra ihany izy hoe ray aman-dreny reto ka tokony ho ajaina ary apetraka amin'ny toerana tokony misy azy izay zavatra io hasina io hoentina io fa tsy mandehandeha ho azy amin'izao eny ary everiko fa misy fantanina manitikitika ny mpanaraka atsika ihany zany ny voavaly ty satria za miverimberina foana ny aminy hoe de ay zany toyany de ahoana manantena zavatra zany raha toka afaka manatanteraka an'le fanadiovana ny tanindrazana ny vahoaka mba hisy zavatsara hoso ho an'ty Madagasikara atsika ty ya ny tolona moa araky ny hoe tolona zany ny tolona tsy maintsy misy farany fa tsy ho tataraiko eto aloha ny manaraka fa no atao am'izao aloha de hoe andeha aloha ho diovina ny tanindrazantsika fa ny tohiny tsy maintsy misy fa tsy fambara daholo moa zavatra rehetra satria tsy maintsy mbola mandrafitra koa ianao hoe ahoana fomba ahafahana manatanteraka an'izany fa ny azo inona ny tolona tsy maintsy misy farany
tsy maintsy misy farany ary tsy maintsy tratra ny tanjony tolom-panafahana nataon'ireo ray aman-drentsika tamin'ny fotoana zany hoe miverina amin'ny malagasy tokoa i Madagasikara de ny malagasy any mitondra ny tany sy ny fanjakana tsy fankalana olona koa sanatria vava tsy makahala ny ohajaina ny ray aman-dreny am'izao fotoana zao tsy mankahala fa le rafitra kosa le rafim-panjanahana no tsy mety amin'ny Madagasikara intsony fa aleo manana rafitra anazy manokana izy fanjakana malagasy vaovao no hisy eto Madagasikara de ny malagasy no mitantana azy salan'le manao trano tsika manao trano de tsika ny tompony tsika ny mipetraka ao de raha misy ny vahiny de mandondona izy de miditra de apetraka amin'ny toerana tokony hisy azy ny vahiny fa tsy ny vahiny ndray lasa tompo-trano zay le izy eny ary inona re no de ataotsika hoe afatra fohifohy omenao amin'ny malagasy zany a io ny programmanareo amin'ny sabotsy 4 febroary zao eny Ankianjabeny Mahamasina na inona mety fandehan-javatra mety efa voatazonareo ihany ny daty betsaka ihany velona betsaka ihany no manana tebotebo maro samihafa indrindrandrindra amin'ny fahombiazany na tsy fahombiazany etsika zay atao fa mety manana afatra ianao ho atodika ho an'ny mpanaraka atsika le batony oely ya manana teny atao amaranana de misy afatra ihany koa voalohany aloha zany ny toerana de tsy maintsy eo amin'ny toerana io ny faharoa ny fandaharam-potoana de manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 ao zany ny fanantanterahana le fomba famerenakasina ny tanindrazana fa aorinan'izay mety misy ny totorebika zay io zany de anasana ny mpanakanto malagasy vakodrazana na hiragasy mba amelo maso ihany ray le maha-malagasy ny fiziny ny kolotsaina maha-malagasy amin'ny fotoana io asaina zay terem-panahy tsy karamaina zay terem-panahy sahala am'zany koa na eo amin'ny ny fanamafisam-peo zay tokony ho isy eo de mbola angatahana fiaraha-miasa ihany koa am'ireo zay manana zany mba manatona ny ray aman-dreny mba tokony hoe mba afaka mitotorohevitra sy mifaly ny vahoaka malagasy aorinan'io favitany io zavatra io fa hoe madio ny tanindrazana de andaotsika hifaly iravoravo am'izay teo nisy ny eritreritra hoe tokony hisy ny afimanga tsy mety tsony ny fanaovana ny afimanga satria tsy maintsy ravana mialohan'ny fotoana noho ny tany tsy milamina ary ataon'ny olona ahoana ny ody ka tsy maintsy faranana amin'ny 4 ariva zany ny zavatra rehetrarehetra ho atao fa kosa tsy maintsy misy ny ombalahy omby mazavaloha anatotosana zay zavatra zay eo de mety isy zany ny fanampinampin'izay ataoko hoe nofokena amin'ny tampihavanana kelikely ho an'izay eo fa raha manana ny mety manana moa de mety ho an'ny besony maro fa eto zany de anaovana azafady fa raha tsy mahita satria tsika ny ray aman-dreny tsy manana ny mety manana fa mbola hifampitediavana zay ho an'izay malala tanana afaka manome an'izay dia hisy zay zavatra zay ary ny farany angamba ny afatra apetraka amin'ny vahoaka malagasy de zao hoe tonga kosa ny fotoana iverenatsika amin'ny tany am'izay fa hatramin'izay tsika ohatrany tsingevana ohatrany hoe nataotsika moramoraina ny tanindrazana natao tsinotsino kanefa itsika no nametrahanjanahary an'ity tany ity ary itsika no tokony hikarakara sy hiaro azy ary ampivoatra azy am'izay manomboka zao mandray an-tanana ny tanindrazana mitantana manasosy manatsara azy fa tsy ny hafa efa vonona am'izay ve ianareo efa vonona zay amin'ny akapobeny satria raha tany amin'ny volana me 5 me fa 5 volana me 27 nefa natomboka ny fijerevana hoe atao ahoana ny tanindrazana ny 10 me teo tamin'ny tondasa 3 sy 2 voatafatsangana ny RFM de izy zao hitanao mitarika zao zany hoe mitoy foana zany ny asa atao fa tsy mijanona ny amin'ny fanasoavana ny tany sy ny firenena ary indrindraindrindra ny vahoaka ny tsara fatatsika de zao mila olona tia tanindrazana atsika tia fanjakana ary tia vahoaka araka ny afatry ny ray aman-drentsika tany hoe tsy ianao fitondrana haso ary tsy ianao fanjakana mavo fa alam-bahoaka zay ny afatra tany am-boalohany raha azavaina kely le izy de tsotra le izy lina mihitsy am'zany zao tsy manino azavao kely
ho azavaiko le izy ngambany fa foezina li satria ho lavabe ny tantara zao tenin'le dama rainy rehefa lazon'ny aretina izy ka efa fatany fa ho tsy maintsy iambo izy de zao ny teniny nanatona ny ray aman-dreny izy de netiny teo le dama de zao ny teneniny hoe efa fantatra ozy ny sorotra aretina ko indro le dama apetrako aminareo ny dikan'izay zany ny fanjakana tsy afaka misaraka amin'ny olo-kendry reo le lo olona tao andapa reo napetrany tamin'io le dama mbola zazy izy ozy izy fa ro manarakaraka an'izay nanafatra n'le dama izy hoe tandremo izy ny manao fitondrana haso le haso tia nytenenina amin'io a mambotry firenena sy mpihinam-bahoaka fa tsy fanambinana amin'ny tany sy fanjakana zay ny afany tsy fanambinana amin'ny tany sy fanjakana ny fihinanam-bahoaka sy ny famindrina firenena ary aza manao fanjakana mavo fa halam-bahoaka le fanjakana mavo teneniny tamin'io de ny hoe aza miavina sy tsy refesy mandidy fa ho alam-bahoaka ianao zay le afatra kanjo moa le afatra tsy nitohy taty afara tsy nitohy tsy nepita le izy ka ny fijoroan'ny ray aman-dreny am'izao zany mametraka am'izay hoe manana ny toerany ny ray aman-dreny eo amin'ny fitantanana ny firenena satria alokalopahin-drena ary fanina miaro ny loza tsy anjohan'ny firenena sy ny vahoaka no zanabe tsy mitanila zay ny toeran'ny ray aman-dreny de izany ny joronay am'izao ka misy ny milaza hoe manohatra ny ray aman-dreny tsy atomboko tsy mpanohatra ny ray aman-dreny fa maro fanina azy zay de miaro ny tanyrazana sy ny vahoaka tsy hiara-ndoza de mipetraka eo amin'ny rariny sy ny famarinany zany hoe miaro ny rariny sy ny famarinana ka na iza misy ny rariny sy famarinana ny any ampanohatra ny aty amin'ny fitondram-pahatsakana de any ny ray aman-dreny fa tsy manao mozanabe mitanila tsy mitanila ny ray aman-dreny fa ny marina de marina ny rariny de rariny manao zay amarina ny fahamarinana ho marina ary manao ny rariny ho rariny manao zay ahitsiny ny hitsiny zay nandraikitry ny ray aman-dreny amin'ny tany razana eny ary everiko fa ho an'ny mpanaraka ny fandaratsika de ampy nahafantarana sy izay mety hoe nahalalana ny programa zay anokony endriny eo anevon'ny antenimeran'ny ray aman-dreny sy ny foko eto Madagasikara ny fotoana ny rahantsika tamin'ny ray aman-dreny Noel Rakotondraso teo de makasitraka anao ny vahiny teto amin'ny fandarana miara-manonja de vito moa zany tady-baovao maro samihafa aorianan'izay mino zay fa ahafantatra mitohiny entina anatin'ny fandarana ny adiady sy ny fandalinana rehetra sy ny fizaram-baovao fa de homendalana ianao ray aman-dreny zay mbola hanatotosa ny adidy amanandraikitra eo anivon'ny fiarahamonina sy ny andraikitra zay misy anao de mifampiantso ihany raha ohatra ka tokony mahisy ny fanionkevitra satria betsaka ny zavatra mahaliana ho amin'ny tantara ny firenena ny resahanao teo ary ireo namana avany ampitan-dranomasina moa zao de hitako manio hevitra ato mihitsy anatin'ny pejy MBS eo anatin'ny miara-manonja ny amin'ny hoe tena mety lay fijoroana sy ny sisa zay ataonareo am'izao fotoana izao kanefa dia tsy mora ihany koa le izy tsy mora le izy fa de makasitraka saotra tompoko makasitraka makatelina de ny teny farany de hoe alefa Madagasikara malagasy am'izay makasitraka makatelina tompoko eny ary de afaka miala fa misy manontany ato mangataka ny coordonnées-ny Monsieur Noel sy ny sisa de azoko mena ve zay azo menaka tsy maninona eny ary misy manoratra manko ianareo zany indrindrandrindra ny namana ny ampitan-dranomasina sy ny karazany any de ho tanterahantsika zay de mahazo mandeha tompoko tsika moa zany ny fandaratsika de miezaka mandraka riva ny mba hifampizara zay azo zaraina na eto atoerana na ny ampitan-dranomasina ho an'ny vaovao rehetrarehetra maneran-tany de zaraintsika daholo izy de izany no antom-pisiny zao fandaratsika izao zany misy vaovao marobe mandehandeha ihany feo zany izay tompon'andraikitra
mikasika indrindra ny tontolo ny hoe fanerena mpiasa-panjakana, firesahana raharaham-poireny na raharaham-pifidianana sy ny sisa isika moa tsy mandefa an'izany. Ny antony dia apetratsika mandrakariva ny fifanajana sy ny etika nytony asa itony fa tehiteny fotsiny tsika hoe renay le feo tahaka ny anareo zay napitany lista ty aminay fa mba miantso ihany isika mba hatanjaka aratsaina hiatrika ny zava-misy ny mpiasa-panjakana rehetra zany fa fantatra fa hoe sahirana ianareo manoloana n'ilay teritery, sahirana ianareo manoloana ny fahasiarana am'izao fotoana izao, sahirana ianareo manoloana n'izay mety hoe fijoroana amin'ny maharariny sy ny hitsiny indraindray amin'ny maha-olombelona kanefa dia no ny tahotra samy hafa satria sahirana mahantra fahadiran'ovana le firenena dia tsy afaka miatrika zavatra zay venona fa mahasoso mahatsara ary tsy afaka miteny mihitsy aza eo anatrehan'izany trangan-javatra maro samy hafa izany. De io moa zany zay be no basy ary ny firaisan-kina no ahafahana zany mitondra makany amin'ny fandresena. Raha ohatra ka vato be kanefa de andendehanana ny vorona anaovan'ny maloha teny, tsy miteny tsy mivolana, tsy afaka akory mba handa na tsy afaka akory mba hitrotra eo anatrehan'ny zavatra maro be, tsy andrarina mifanitsaka sy mifanipaka amin'ny lalàna de hoy aho hoe everina fa izany de mamevana amin'ny mpamotika sy ny mpandrava efa eto Madagasikara. De misy fetrany ihany ny zava-misy toy izany. Raisy ohatra ny tany Inde dia ny agriculteur zany reo mpamboly no nietsika ary tonga tany New Delhi tamin'ny herinandro zany, mpamboly ary rehefa ireo no mihetsika dia mikorotana ny tontolo ara-toe-karena any Inde satria matahotra an'ireo ary manome hasiny sy rariny an'ireo ny mpitondra fanjakana satria ireo ny mpamelona ny toe-karena sy maro anisa any Inde. Fa tsy hoe mavomavo, fa tsy hoe rovirovi-damba, fa tsy hoe be lelolelokely, fa tsy hoe mpitrongotrongotrongo tany eny sy mpilanjalanja sobika sy angady de verina fa tsy de tena rarahina fa tena natahotra ny fitondram-panjakana vao nietsika ny agriculteur na ny mpamboly tany Inde ary nisy bloc be mihitsy aza nataon'izy ireo avy any amina coin samihafa amina faritra samihafa tany Inde zany. De misy apahany marobe tafiakatra tany New Delhi tamin'izy ireo. Tena mahangana ny olana ny fitondram-panjakana. Lavitra zany hoe ndeha hanao arrestation, lavitra zany hoe tonga de apoay, lavitra zany hoe amorony dossier. Fa hoe ahoana le communication, inona le tokony fifampiresahana, ay zany olana marary aminareo. Ahoana kosa moa ny fanjakana indiana ny mahavita manao fanapinda amina firenena mahantra eran'izao tontolo zao, ohatra Madagasikara, manome bisikleta, manome provandy, manome zezika, manome fitaovana samihafa ho ampiasainy ny mpamboly ao anatin'ny projet na gouvernement maro samihafa. Tsy eto Madagasikara ihany fa miparetaka manerana zao tontolo zao, manino izy tsy ahavita mikarakara ny mpamboly any aminy. De zay le tenenintsika hoe rehefa mahay mirahina fa tsy miandro kapohana lavo zao, tsy miandry hoesona lavo zao ka isaky ny premier mai na voalohany volana mai zay mbo afaka mifanambatambatra kely de mba mampiseho hery kely, tsy ohatran'izany tadiavina fa hoe ahoana no ahafahana maneho hevitra iombonana iraisany be sy ny maro rehefa misy zavatra tsy andrarina tsy ara-dalàna zany. To lasatry ny hoe inona moa zany tiatsika tenenina am'izay ny aminy hoe zay manana fahefana de mieritreritra fa ambony lavitra an'ilay lalàna sy fahefam-bahoaka, zay le tiatsika resahana. De tsy afaka mieritreritra sy mandinika mihitsy ho an'ny eto Madagasikara hoe ty fahefana ty nge zavatra nindraminy, zavatra mandalo e, fa ny ambony ty de zao misy vahoaka eo, misy lalàna eo. De any rehefa tsy afaka miteny ny mpiasam-panjakana, rehefa tsy afaka mampiombona feo amin'ny rehetrarehetra tamin'ny fotoana tokony etsehana tsy nietsika, zao vao mimenomenona ny aminy hoe tohatry manahirana fa anesorana hony,
totry ny terena mpampianatra any amin'ny zapo samy hafany insisy koa manaova ezakinareo mba hampandany fa mila maro anisa sy ny sisa sy ny sisa manahirany zany a tena manahirany zany aleo tsy ho fitaovana politika ahafahany olona miazona fahefana sy mambotry firenena zay ngamba ny tena mahitsy mampitan'izany resaka resantsika izany ka eny tokoa le izy voaray tokoa le etaetantsika ny aminy hoe mba fakafakao sy adidio kanefa hoy isika efa betsaka zay ny resahan'izay ny amin'ny anjara tandrifon'ny tsiraray fa fotoana angamy zao hoy isika ahafahana foana ny aminy hoe zay afaka miteny de miteny zay sa zany ny tsy sa moa tsy omena tsinoko inonarako zay mahafinaritra ny reto ray aman-dreny avy amin'ny foky eto Madagasikara reto na tsisy moyen na somary efa sahirana ro adrodrodrony olona hoe de tena fanambarana foana sy ny sisa fa ireny eo foana le ray aman-dreny eo ho ary fanina hoy izy ireo manina fa be da be ny zavatra mety manahirana eo am'le fomba fijoro eto Madagasikara sy ny tahotra sy ny aya kanefa raha toka eo anatrehan'izao zava-misy potika le firenena maloto le Madagasikara mahantra le vahoaka ao anatiny no hiraviravo tanana ny malagasy hitatakolaka de ifametsiny laveto de tsy afaka manavitra n'ity firenena ity isika de izary no antenainy re ray aman-dreny efa lasa ny alolalana any anavitra amin'ny Madagasikara raha tsy ny génération rehetrarehetra teo aoriana zany de isika zao ka rehefa misy ny opportunité ahafahana mijoro mitondra ny anjara briky manavitra n'le Madagasikara de mba mihitsy tompoko mitenena tompoko tsika tenenina am'izany tsy hoe nde mietsika de manaova herisetra sy sisa tsy ohatran'izany fa azo atao foana ny mampiseho ny hevitra fiombonana anaty sobika be miaraka aminatina feo maro de mba misy peno am'izay fotoan'izay satria maro be manko anareo zany le mpiasa-panjakana zany manoratra MP mandefa SMS miantso atarby faneneny amin'ny lalany hoe zay ne tena mbola manahirana fa le statut anay tsy afaka miteny zay ane tena mena ambany meny zay ane ka tonga de tapaka ny karama de zay zany no inona ry faniry zany ny afaka mitratra ry faniry zany ny afaka samborina ry faniry zany ny afaka atao an'izao rehetrarehetra zao fa ianareo any amin'ny statut anareo afaka mitsotsotra sy mangingina zay ve zany le hevitra tiana tongavana mba hoy za hoe aha any amin'ny tandrifonareo de taterao ny tandrifonareo fa tsy ohatran'izany natao hoe fitiava-tandrazana fa ny fitiava-tandrazana dia ahafahalalana mijoro amin'ny vanim-potoana tokony hitenenana ahafahana manandratra fehiombonana zay ny tadiavina zany de resantsika zay mety ho sombo ny tandrify an'izay satria maro be hoy a maro be hoy a mpitarika syndicat ianareo délégué ianareo no miresaka aminay de androany azany no mamaly an'izany miaraka ny amin'ny azafady ka rehefa tsy hiteny sy joro sy hetsika anareo inona moa aloha ataonay araky n'izay tandrifonay ny zavatra resanay fa everina kosa fa ny fijoroana any am'izay anareo zay mba manana an'izay opportunité hijoroana zany de mba anjaranareo kosa tompoko no manao an'izany fa tsy de hoe mpitondra teny mpiasa-panjakana akorin'izay mpitondra teninareo zay mety mahatsapa fa hoe sahirana sy mijaly any amin'ny toerana zay misy anareo any dia aty amin'ny ray aman-dreny aty amin'ny mpanao gazety namana mpanao politika samihafa de hoe ianareo angeno antenenay fa de ndao tsy mety zany aloha mba mametraka zavatra mba tena milamina ihany amin'ny fomba fiarahana zany fa manahirana be ny any satria tsy mora amin'ny mialika an'izany hoe fitiava-tanindrazana zany ohatra ny nahazo André Alexis Navalny mbola manana avenir be ry Alexis 17 taona izy lasa iny pahay lalàna izy ary izany tsy mitady azy maneran-tany fa zao rehefa mba nahatsapa izy hoe mijaly le vahoaka rosianina ampimamba n'le mpitondra rosianina le firenena tratra ny kolokolo tsisy demokrasia tsisy fahalalana de nijoro izy na de mividiny hatrany fahafatesana ary zany rehetrarehetra zany kanefa zay ty mbola eo le fomba
fahitany zao tontolo zao ny amin'ny hoe tena misy ady ombonana am'le principan'olona zay lipahefana zany zany tokony hovaina endrika amin'ny fomba fanaovana politika ho an'ny mpanao politika indrindra eto Madagasikara mba tsy ataon'olona fahatra fananakarena itsetsefana ny arem-pirenena amtehana tandrazana sy mipiray tandrazana lay fahazona fahefana fa tena mba atao ezaka izay ampanankarena sy ikarakarana vahoaka sy ny tandrazana zay zany ny zavatra mba everina fa devoir be amin'ny mpanao politika ao anatin'izao ady iombonana ho an'ny tandrazana sy ny fomba fanaovana politika indrindraindrindra eto Madagasikara izao de makasitraka atsika rehetra izay nanaraka ny fandarina tamin'ity androany ity etona hoy de ateriko foana ny fialatsiny satria tara tsasakadiny mahery tsika ny fanombohan'ny fandarana noho ny olana avy taty aminay mihitsiny fa tsy avy tato ara-teknika zany fa avy tamin'ny tenako satria lavitra noho ny ala de tratra ny fitohanana samihafa raha malala moa ny zava-misy eto Andrenivohitra de anaovako ny fialantsiny ho atsika rehetrarehetra izany de misaotra ny namana teknisianina tanjona sy mpiara-miasa rehetra ao ambadika eo sy ny any amin'ny radio Mada niara-napita ihany keo amin'ity fandaharantsika ity zany de mame fotoana indray ho an'ny rapitso amina fandaharana sy vahiny hafandray ary loha hevitra hafa hoentitsika amin'ny fandaharantsika rapitso 20 ny volana febroary misaotra indrindra tompo lasy tompo avy